Manompo ny tompo amin'ny fotsika rehetra. Averiko indray fotoam-pivavahana. Manompo ny tompo, manompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Zany hoe tsika rehetra rehetra tonga eto io dia aoka tsy ho tonga amin'ny fahazarana na ho tonga amin'ny fombafomba, fa raha tonga eto isika dia andao iray saina, iray fo, iray fanahy hanompo ny tompo amin'ny fontsika rehetra. Fa raha ohatra ka manompo ny tompo amin'ny fontsika rehetra isika dia inoko fa dia ahitan'Andriamanitra miasa ianao, ahitan'ny herin'Andriamanitra miasa ianao. Asiteka mafy be. Halleluja. Raha misy niteka iaratsika manao dia tsy amin'ny fombafomba na fahazarana hoe zara fa miteka ianao, fa tena miteka avy ao am-po. Raha manao amainina ianao dia amainina avy ao am-po. Raha manao alleluia ianao, alleluia avy ao am-po. Raha manetana ety anoloana ho amin'ny fidihira famponan'Andriamanitra dia miraha amin'ny fonao manontolo ianao. Amen. Amen. Halleluja. Fanampy zany misaotra n'Andriamanitra isika fa ny fotoam-pivavahana ataontsika eto, isika ny manao fotoam-pivavahana eto isika dia tsy hoe tsika rery no famory eto no miaraka eto, fa eto foana ny Andriamantsika miaraka amintsika eto mandrakariva izy. Mino zay no lazainy ao ary toa mikihany keo ianareo ino zay no lazainy. Ahoana ho Jesosy fa na aiza no iangona n'olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia aiza ny misy azy? Eo foana izy. Mila mino an'izany isika, mila matoky an'izany tenin'izany isika. Ary mahafinaritra be nge hoe fotoam-pivavahana atrehan'Andriamanitra sao dia tsy takatry ny saintsika fa tena mahafinaritra be mihitsy. Santionany ny mararo sitrana, ny manaolana voavonjy, ny daolo be ho tahina. Ny taona 2023 tsy andalo fotsiny fa taona ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Asioteka mirefitrefitra. Halleluja. Andao aritsika apetrao eo amin'ny fonao tananao fa hivavaka isika. Tompoandriamanitra, ry ilay tsy to, ry ilay magaga, ry ilay mahery, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao lehibe, tena lehibe. Misaotra anao zahay ny amin'ny fanetrianao aty fotoam-pivavahana ity. Momba na eto anao, miaraka amina eto anao. Halleluja. Mino an'izany zahay ka zay nambarako rehetrarehetra teo dia ho amarinanao sy ataonao tanteraka amin'ny tsiraray avy. Dia rahina mandrakizay ny anaranao ry Tompoandriamanitra. Halleluja. Amen. Ho anareo kosa moa zay any atokantrano any manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia atao mikany kio ianareo mba tena hoe hiaraka aminay hanompo ny tompo amin'ny fo manontolo. Tena se hoe fa na dia any atokantrano ary ianao dia atao avy amin'ny fonao ny fotoam-pivavahana iarahantsika manao. Raitsika mpitiavan-tanana mpitarika fiderana hira anankitelo no anoisantsika ny fotoana samy vonimbonina ho amin'izany isika tompoko. Halleluja. Dia arabaina avokoa tsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity androany hanompo an'Andriamanitra hiaraka eto isika izay any atokantrano ihany koa dia kipahan-tanana manokana androany n'aiza toerana misy anao dia araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo eto Jesosy miaraka amintsika. Ny fotoana androany dia atokantsika ho azy andaontsika ao anatin'ny fiderana anandratra androany hoe mahery ny Andriamanitra izay hivavahantsika. Dia manasa anao mitsangana amin'ny toerana misy anao dia andao tena indraindraintsika izany hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitray, tsy misy mahatohatra an'izany Andriamanitra tsika zany. Andriamanitra fitiavana
andriamanitra izay topotsika tsy tenitenentsika fotsiny izany hoe andriamanitra mahery fa tena voapirofo ao anaty baiboly izany hoe tena mahery ny andriamanitsika tsisy mahavita hiteny an'izany fotsiny hoe misy masoandro dia misy ny masoandro misy tendrombohitra dia misy ny tendrombohitra fa andriamanitra rery navita an'izany maro be koa ny olona tao anaty baiboly izay nositranon'andriamanitra noho ny heriny a dia tadio fa tsy miova izany andriamanitra izany tsy miova ny herin'andriamanitra le andriamanitra nahery tao anatin'ny baiboly a mbola izany andriamanitra mahery izany no afaka miasa eo amin'ny fiainanao androany dia andao atolotritsika azy ny laza atolotritsika azy ny voninahitra rehetra dia ho lazaintsika hoe izy le tompony hery tsy misy tahaka azy a dia ho lazaintsika aminy izany androany ao ka tena araka ny tempanompon'andriamanitra teo mihitsy hoe ataonao amin'ny fonao rehetra izany fa tian'andriamanitra hoe vavanao mihitsy androany teny hoe ianao andriamanitra le tompony hery dia iny herin'andriamanitra iny hiasa eo amin'ny fiainanao
miery manaiky anao zahay ary tena manetry teny eto anatrehanao satria kely sy blitika indrindra izahay raha tsy ny herinao no tonga herinay dia zava-poana ny fiainanay tsisy mandeha amin'ny laoniny dia androany zahay tonga iankohaka eto anatrehanao miondrika izahay matsapa fa Andriamanitra lehibe ianao matsapa fa tena Andriamanitra mahery ianao vahoakanao zahay dia tena hoe miondrika eo anatrehan'ny fahalehibeazanao mihoatra noho ny mpanjaka fotsiny ianao fa ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra tsisy hery matohitra anao ny herinao tompo izany no aoka ho tonga herinay dia ho lazainay androany tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao tena tsisy azo arina aminao satria tsisy mahavita an'izany hoe nandresy ny fahafatesany izany afa-tsy ianao nanenika anay ny famitramponao fiantriananao
Sotr'Andriamanitra makasitraka anao zahay ny amin'ity fotoam-pivavahana androany ity izay inonay fa tena ho tahinao tokoa ka ny tsiraray avy aminay dia ahita anao Andriamanitra miasa enina dia ireo namanay any atokantrano manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao azy dia ahita an'izany herinao miasa izany dia raina ny anaranao amen. Samy maka toerantsika tompoko. Alleluia. Alleluia. Anokana fotoana anaovana vavaka isika io. Tena ivavaka. Andohalika ivavaka mihitsy. Dia inona zany ny tiako ho ataonareo raha andohalika ivavaka isika. Voalohany tena amafiso amin'Andriamanitra ny fanekenao fa ilay nahary lanitra sy ny tany no Andriamanitra ivavahanao sy iankofanao. Amafiso am' Jesosy fa izy no tomponao, izy no mpamonjanao. Ary amafiso am' Jesosy ihany koa hoe izy dia omeno toerana ao anatinao. Tsy hoe androany ihany fa dia manana tanjona hoe mandritry ny andro mpiainako eto ambony tany ity. Ilay nahary an'izao rehetra izao no Andriamanitra ary Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjy ahy ary monina sy mitoetra ato anatiko foana izy. Zay zany voalohany. Faharoa, ao anatin'ny vavaka iarahantsika manao rehefa avy eo andohalika isika dia zay zavatra rehetra tsy nety nataonao teo anatrehan'Andriamanitra na hoe nanota ianao na hoe nisy toetra nateom-panahy tsy araka ny voalazan'ny Baiboly teo aminao, tsy araka ny voalazan'ny soratra masina, ianao tonga dia malala avy hatrany hoe tsy mety amin'Andriamanitra zao toetrako sy zao toeam-panahy zao, dia hoy aho hoe ibebao ary aoka tsy iverenanao intsony. Amen. Vita fotoam-pivavahana androany dia mbola hitoetra hoe olona nanotena ho an'ny tompo anao ary hitoetra olona efa tena nibebaka marina ianao. Amen. Inona moa zany ny tena tiako tena hoe atongavana? Zao le izy eno tsara. Rehefa voatolotra ao tsara ho an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra, rehefa tena nibebaka tokoa ianao, dia ny miala zany ilay hevitra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra. Araka ilay voalazan'i Isaia toko fasio amin'ny 10:1-2 miala zany iny. Ka rehefa miala iny dia azo antoka fa eo an-tanàn'Andriamanitra ianao. Marina za sa tsy marina? Dia ity zany zao ilay zavatra tiako ambara. Koa na iza amintsika aorinan'izay ka hoe manana olana faran'izay goavana be, manana ady faran'izay tena mavesatra dia mavesatra, dia zao no ambara renitreretreny mitrango amin'ny fiainanao ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Nisy torite zao tamin'ny maraina nataon'ny mpanompon'Andriamanitra paster Koko apahana teny. Narary Lazarosy ilay sakaizan'i Jesosy, kanefa Jesosy tamin'io tsy tonga tany aminy mba nasitrana azy fa nanao mission tany amin'ny toeran-kafa.
maty Lazarosy dia tsy mbola tonga teo ambohitra ihany Jesosy fa mbola tany amin'ny toeran-kafatany nanao mission. Voalevina efatrandro Zakaio Lazarosy zay voatokany ny tompo Jesosy. Dia rehefa niteny ny olona hoe maty Lazarosy dia tsotra moa ny teny tompo, tsy fahafatesany io anton'izany fa fanehoana voninahitr'Andriamanitra. Rehefa tena sakaizan'Andriamanitra le olona, io zavatra ratsy be mitrango fiainantsika io tsy loza ho antsika io fa ho fanehoana voninahitr'Andriamanitra koa amin'ity taona ity, satria niteka ihany dia atao mafy be. Amen. Koa amin'ity taona ity, reo aty farany izay mangotrakotraka andalovanao iao, reo olana azo lasaina hoe farany izay mafy amin'ny maha olombelona tena mampitanondrika, ho fanehoana voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Ho fanehoana fa miaraka aminao Andriamanitra, ho fanehoana fa olona efa eo an-tanan'Andriamanitra ianao, zay rehetra midy okiteka mirefitrefitra. Amen. Amen. Taka dia tena zay mihitsy mifinoko. Tahaka anareo ihany izy zahay misy fotoana tena mandalo ady, mandalo olana, mandalo zavatra sarotra, tena indraindray tady ampiteniteny foana fa dia arovana vava, satria mpanompon'Andriamanitra ny tena mpampianatra tenin'Andriamanitra, fa dia isaorany Andriamanitra fa tsy mamelana ho rery izy, fa tena mamonjy amin'ny anaran'i Jesosy. Ovonjena takisany ankoana toka eto. Amen. Joro vavolombelona aminareo tamin'ny zoma zao dia miaraka teo hitako le madama miaraka amin'ny vadiny dia miramirana tsara manao ny asa famponana atao teto izy. Dia tony rehetra dia eo manao asa fampona izy, fa rivariva toka tany amin'ny 5 tanoany ny antso an telefona izy satria zatany an-trano. Dia terisaka aminao apastera, dia enao fa ho avy ary aho. Dia jereko olona mitomany no hitako, olona miana maso. Dia mivadiny iry akaiky ary motory izy aty anany ety. Dia reko fa misy inona ary gany ady reto mpivady reto ny fanolana. Dia andaho aroa raisiko ambrao nareo. Dia nanaraka le vehivavy, le lehilahy mbola nijanona teo ihany, tena misy olana reto mpivady reto hoy aho. Dia rehefa tafiditra tao ambroko le vehivavy, iny le lehilahy nanaraka moramora, dia hoy aho tena misy olana reto, le vehivavy mitomany. Dia tantarao aroa zay zavatra tianareo tantaraina. Dia hoy le vehivavy, pastera tena tsy zakako, pastera tsy zakako. Very ny omboko izy, omby anankefatra very. Efa very vola ozy izy, fa zakako ihany. Fa tamin'ity pastera tena tsy zakako, pastera tena mafiamiko, pastera tena mafiamiko. Zay nampitomany azy. Ary le vadiny tsy nateny intsony mba hampahery azy, fa akisany raha ohatra ka hampahery, satria tsy mahavita mampahery fa tsy mahavita mamaolana. Dia azoko le nahazo azy tena hampahery azy aho. Dia tena isaorako an'Andriamanitra tao anaty fotoana nanaovako vavaka ho azy. Dia anisan'ny tombavaka nataoko dia hoe vita ty vavaka ity, Andriamanitra no zavatra lehibe mihoatra no zay takatry ny sainy sy ny heriterininy. Tsy loza ho anao azy any omby very zany, fa dia Andriamanitra nononitra an'izany anao mirakila aminao izy. Misaotra pastera, misaotra pastera, misaotra pastera. Dia nataoko ny vavaka. Ary tamin'io tsy haiko izay natonga fa naritraritra ny vavaka nataoko azy teo. Dia vita iny dia saraka izay. Lasa izy nandeha nody tamin'ny alahelo. Fa derena ny tompo, fa ny zoma hariva indray niantso telefona izy, pastera fahagagana tafaverina ho tananay ny ombonay. Halleluja. Le omby andro ray mantondro miampy ny alina ray mantondro tany amin'ny dahalo, tany amin'ny dahalo. Efa tsy antenany intsony, fa dia nanao fahagagan'Andriamanitra tafaverina teo an-tanany ilay omby. Manao ana zany sao ianao faly be, fa ahoana kosa tsy faly pastera, tena faly be mihitsy, tena faly ataova fisaorana an'Andriamanitra ho iaho, ataova fisaorana an'Andriamanitra. Matoka amin'ny tantara zany dia hihoatra lavitra no zany no ataon'Andriamanitra aminareo.
any any voninany aminao izy, any any voninany aminao izy, katsakivokivy malona ny olana, malona ny ady, spesialy ianareo noho ny amin'ny Jesosy, any ny voninatrany aminao izy, ndio mbola hiteka ihany isika rehetra. Amen. Dia zao ary eo mpipetrany tsika no anao vavaka, dia apetrao amin'ny fonao ny tananao, dia tena malora tena tsara ho an'ny tompo, ataovy mananatoko anao fa tena tonga ao an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao. Amen. La izy atray mandrakizay no Andriamanitrao. Amen. Ary Jesosy Kristy ilay maty tompony azy fijaliana no tomponao, omena toerana ao anatinao. Dia fanampiny ialao daholo bebao zay zavatra ratsy rehetra tsy mety rehetra. Zay zany condition apetraka Andriamanitra amintsika androany. Dia io adinao io, hoy ao, io olanao io, hoy ao, misy ho fanehoana ny voninatr'Andriamanitra izany. Ary amin'ity taona ity ahita ny fahatatarana izany ianao. Tsy diso ny tena loko ny vavako, fa ahita ny voninatr'Andriamanitra ianao. Asioteka faran'izay mafy. Amen. Ndao ary hivavaka tsy arehetra, apetrao eo amin'ny fonao ny tananao tompoko. Tompo Andriamanitra, la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ankehitriny ndreto izahay, mivavaka aminao Andriamanitra, ianao la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Le nahary an'izao rehetra izao, la i Andriamanitra tompo izao rehetra izao, ianao no ekenay ho Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra tomponay mandritry ny androm-piainana rehetra. Ary Jesosy Kristy zanakao, le maty teo ambony azy fijaliana, izy no ekenay ho tomponay, ary omena toerana ato anatinay. Omena toerana ato anatinay. Halleluja. Andriamanitra, anao zahay rehetrarehetra, anao daholo ty fiangonana ity, na iza anao zahay, tsy androany ihany fa mandritra ny fahavelomanay eto ambony tany ity, dia anao zahay. Amen. Amen. Ary androany dia miaraka mivavaka izahay miray saina, malona ireo zavatra tsy nentina ataonay, malona ny toetra na ny toe-panahinay izay hitanao fa ratsy, malona ny fiainanay nanota taminao, mamiala ny alokay Andriamanitra, mamiala ny fahatsiona rehetra anao Andriamanitra. Androany noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia aviala ho eloko izahay, sasa ho amin'ny rano Jesosy izahay, atsangano zanakao izahay, atsangano olonao izahay, atsangano olona tahaka tsy mbola nanota taminao izahay, fa ho amarinanao mamaim-poana ny fiainanay. Eo an-tananao izahay ankehitriny Andriamanitra, ka dia miondrika miankoka eo anatrehanao, miondrika miankoka anatrehanao. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, mangina ary isika, mangina isika. Efa tena naloha tena ho azy tokoa ve anao? Tena nibebaka marina ve anao? Ny tompo tena tsara, mpanao tsara, ary tsy mitsatra mamindra fo, ka dia ambarako ampasahina rarak'izay tokoa ny vavaka anao ataonao, voavela ny elokao, voavela ny fatsoanao, efa sasana tamin'ny rano Jesosy ianao, eo an-tanan'Andriamanitra ianao. Manarak'izany akimpiany masinao, ambarako ampasahina fa io ady atrehanao io, na dia mangotrakotraka azy, io olana misy fiainanao io, na dia mafy be azy, aza matahotra, dia volo mety andrahona ampitahotra, fa aza matahotra ianao, fa ho avadika Andriamanitra ho zavatsoa io, ho fanehoana voninatr'Andriamanitra io, amin'ny anaran'i Jesosy. Ho araka izany ambarako izany no tanteraka amin'ity fiangonana ity. Misaotra Andriamanitra, afafako ny rano Jesosy ho eo aminay rehetra. Halleluja. Amen. Ho fisaorana sy ho fankasitrahana an'Andriamanitra dia hiteka faran'izay mafy be isika. Taovy mafy be nitehaka, taovy mafy be nitehaka ao. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady izany ve? Halleluja.
dia omena an'Andriamanitra ny voninahitra riavana malala sambatritsika sambatra ianao fa olon'Andriamanitra zay rehetra miny dia ahita ny voninahitra Andriamanitra amen. Ilay fijoroana vavolombelona mikasany amin'ilay omby very teo impossible satria ndray andro ndray alina efa tsy teo tanana fa tany an-tanandalo fa rehefa Andriamanitra miasa dia manana fomba fiasa magaga Andriamanitra tafaverina amin'ny tompony tahaka izany ho hitrango amin'ny fiainanao mihoatra noho izany amen. Iroso amin'ny fandarana manaraka indray isika dia ny afantsika manatitra mitondra ny fanatitra mitondra ny ampafolo-karena zay apahany tamin'izay nitahin'Andriamanitra anao. Zao no teneniko aminareo aza manaiky rebirebe ny devolo ny fonao sy ny sainao na ho rebirebe ny sainao manokana amin'ny maha-olombelona anao fa mino zay voalaza amin'ny baiboly mino ny voalaza ten'Andriamanitra fa ny fanokanana ampafolo-karena ho an'Andriamanitra tamin'izay nitahinanao tamin'izay nanambenana anao dia lalam-pitahina goavam-be ho ataon'Andriamanitra ho anao. Mety tsy hoe hitanao androany ny vokany ho an'ny olona sasany fa rehefa matoky ianao tsy miova ianao ahitany voninahitra Andriamanitra ianao tsy mba diso ny tenin'ny baiboly fa marina sy tanteraka. Ka ho anareo izay hitondra ny apahany ny amin'izay nitahin'Andriamanitra izay ety anoloana no aterinao le fanatitra dia azadiny ihany koa ilay fanohanantsika ny émissiontsika eto anoloana eto zay vitanao ataovy dia rehefa aveo tatazany eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra anao irana kristika rehetra ao anatin'izany mbola mifontsika no anetanako anareo ataovy ny fampona an'Andriamanitra mazo mandrosika tompoko. Se
ve lay tokerantsika teo tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao tsy hain'olombelona fa hain'Andriamanitra tsy hain'olombelona ho iaho fa hain'Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Tahaka tena misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra aho ny amin'ireo zavatra lehibe sy magaga izay nasehony taorianany vavaka izay nataoko. Tena misaotra an'Andriamanitra ary mampitombo mifolokatra ny hatrany ka mahatonga tsy manatahotra tsy manafasahina fa samy teny ary samy vavaka ho an'ny olona marary. Ka androany zany zao sako miteny aminareo fa amin'ity taona 2023 ity ho anareo izay nantsapa hoe mandalo ady mangotrakotraka na mandalo olana mamay dia mamay, raha araka ilay fanoratena na ny atanako teo ny fiainanao dia ho fanehoana voninahitr'Andriamanitra ireny fa tsy loza ho anao, tsy hoe ho fampahoriana na hoe fampijaliana anao fa ho fanehoana voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andao dia mbola veritsika ihany le hira teo hoe tsy misy tsy haina tao, ataontsika mafy eo am-pitsanganana la hira tena ataontsika mifotsika manontolo aorian'izay dia andre ny tenin'Andriamanitra isika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Andry Amidona Antry ny fo Jean Aimé, zany no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika androany. Alefa azy tsy misy tsy hay atao. Arateka Ciao.
tompon'andriamanitra. Dia fifaliana lehibe no iarabanantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra tonga eto amin'ny ity toerana ity sy izy rehetra ny tokantrano tsaray avy. Arabaina isika rehetra natratra ty fotoan'androany mahafinaritra ity, izay fotoana hitahian'Andriamanitra anao manokana, heveran'Andriamanitra anao manokana, ary indrindra fa hilazan'Andriamanitra ny ahoam-pony aminao ny fotoan'androany. Arabaina manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny mivady izay miaraka amintsika eto manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, tehaka mafy ho an'Andriamanitsika fandraisan-tanana azy ireo. Arabaina manokana ihany koa ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika eto izay miandraikitra ny asan'Andriamanitra amin'ny faritra andava sy manodidina rehetra. Tonga soa tsara eto amintsika miaraka manompo an'Andriamanitra ihany koa, manaja tompoko tain'Andriamanitra. Mankasitraka ihany koa ny retim-pidera mahafinaritra izay nideran'ny tompo tamin'ny fony rehetra ireto tena nakasika ny fo sy ny foanahy, ary veriko fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia eo ambonin'ny hira fiderana, faly Andriamanitra tao anatin'ny fiderana rehetra. Ankasitrana ianareo navidy izay fanompona izay afaka mahazo ny toeranareo ianareo. Iroso avy hatrany amin'ny afatr'Andriamanitra isika amin'ity maraina ity. Iveriko fa fotoana tsara androany no safidian'Andriamanitra mba ahafahanao mbola afaka mandre. Maro ny naniry ny kiasy mba ho tratry ty androandroany ity, fa maro tamin'izy ireny natao veloma fara ny omaly, fa ianao mbola arabaina manokana androany. Ninina olana atreanao, ninina ady atreanao, dia mbola arabaina manokana ianao androany. Ny antony dia zao, mbola misy fanantenana ho an'ny velona, mbola misy fanantenana ho an'ny velona ho iaho. Noho izany amin'ity androany ity manantenan'Andriamanitra fa mbola misy fahasoavana be azonao raisina amin'ity androany ity. Ivavaka isika tompoko, raha io misaotra anao zay ao anatin'ny fotoana izay ahafahanay mandre ny teninao, mino izay fa nokatra ny masom-panahana ianao, ampianatra anay araky ny fanaonao ihany koa. Mitenena tompo araky ny fanaonao, fa vonona ny aino anao ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fa maninona mo ry havana no tsy maintsy toriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana tahaka izao? Tsy efa mafana ve? Tsy efa ampy ve ny zavatra rehetra izay efa natao, fanompona natao teo? Dia ho iaho hoe tena betsaka nefa natao tokoa, ary sitraka Andriamanitra izany. Fa manana ny anjara toerany manokana mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra mantsy no voalaza fa aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Izany hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manomboka misy fahavelomana milatsaka, manomboka misy fahavelomana teraka ho an'izay rehetra mino. Izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe aina. Ny atao hoe aina dia ny hoe fahavelomana. Rehefa miala ny aina dia manino? Maty ny olona. Izany hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia misy iny? Misy aina, misy fahavelomana. Ka isika rehetra izay mandeha tenin'Andriamanitra androany dia ho iaho hoe isy fahavelomana ny ho ateraky ny tenin'Andriamanitra ho renesinao amin'ity androany ity. Amen. Andao ary isika amaky ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Isaia no raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 3:20. Rehefa hita dia vakina manomboka amin'ny 9:20. Isaia 3:20, 9:20. Zao no voasoratra manao hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Ino izao efa nao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Vitsivitsy ihany manao amen. Aloha averiko indray mandely izy so dia mba hitombo le andray an'izany fahasoavana izany. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha.
indro izao hanao zava-baovao ko ankehitriny dia miposaka zany hiposaka eto zany androany hiposaka eto zany androany hoy aho. Halleloja. Eto ny ten'Andriamanitra dia mampafantatra ny maha izy azy, mampilaza ny tenany hoe Andriamanitra zay tompontsika ametrahan'ny olona fanontaniana tamin'ny andron'ny Egyptianina moa dia nametraka mihitsy any am-bokin'ny Exodosy any 15 dia zao no lazain'ny ten'Andriamanitra manao hoe iza moa zany Andriamanitra zany no ekeko teny, zany no nolazain'ny Farao. Zany hoe tsy mahalala n'Andriamanitra, tsy nahafantatra n'Andriamanitra. Fa androany dia hoy aho hoe na ianao koa azy mba metraka fanontaniana androany fa iza moa izany Andriamanitra izany. Izany Andriamanitra zany le anao zava-baovao androany. Izany Andriamanitra zany le anao zava-baovao androany. Satria izy ny teny hoe ankehitriny dia miposaka zany. Manomboka amin'izao ora izao, manomboka amin'izao sekondra izao dia izy zava-baovao hiposaka. Izy zava-baovao hiposaka. Raha misy fivotosana any amin'ny tenanao any dia izy zava-baovao hiposaka. Raha misy fanaitainana any amin'ny tenanao any dia izy zava-baovao hiposaka. Zany hoe ao anatin'ny fotoana rehetra izay andrenesinao izao ten'Andriamanitra izao dia ho sitrana ny aretinao hiala amin'ny fanaitainana rehetra. Ary raha manana tsy olana goavana eo amin'ny fiainanao ianao zay mety efa tena nampitanondrika anao na akivy anao na very-hevitra anao dia te hampafantatra anao fa Andriamanitra androany miteny mivantana aminao. Aza matsiaro ny lasa. Ny atao hoe lasa dia ny zavatra akoatran'izao ora izao efa lasa zany. Olana natreanao tamin'ny maraina ve efa lasa zany. Tsy tokony hatsiaro an'izany intsony ianao. Olana natreanao maly aza matsiaro an'izany. Fa inona ny fampanantenana? Lazain'Andriamanitra androany hanao zava-baovao. Wow! Ianao io zany izy zava-baovao hiforona eo amin'ny fiainanao. Tsy herinao zany, tsy ketrika avy aminao zany, fa Andriamanitra mihitsy no andray an-tanana hihevitra amin'ny fahataterahana zany. Fa io Andriamanitra io mantsiriavana dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa Andriamanitra manana programa na hoe Andriamanitra manana tanjona eo amin'ny fiainantsika. Isika rehetra tonga eto androany io dia ananan'Andriamanitra tanjona. Halleloja. Manana ny tanjonao manokana ianao zay no heverinao hoe mba hahasoanao sy hahatsaranao sy mba nieritreretinao hoe ny tanjoko dia zao dia zao dia zao dia zao. Na izaho koa ary mba nanana ny tanjoko teo aloha. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe andeha hanao pastera. Tena lavitry ny kitainy afo. Fa Andriamanitra nanao an'ilay tanjona, nametraka an'ilay tanjona ary nanao an'ilay programa rehetra ary ankehitriny dia tanteraka zany. Halleloja. Izany tsy maniry, izany tsy mba mangetahetany zany satria toerana tsara zany toeran'izany. Raha misy maniry ny asa ampitandrina dia maniry asa tsara indrindra izy. Ary izay no natonga an'ilay tamin'ny fotoanandro ny confinement dia samy milahatra taksi be tery amin'ny toerana anankiray satria misy lera andehanana tsy maintsy hodina. Vahoaka be dia be ny teo. Fa inona ny zavatra nitranga? Nisy moto avy any. Tsy fantatra akory na lera lazy fa izy mahafantatra. Paster, miakary ianao da ho ateriko. Vahoaka be dia be eo fa paster, miakary ianao. Dia ozy izy le olona sasany nde mba hanao pastera koa ry havana. Tsy tanjonao zany fa tanjon'Andriamanitra. Ary nizaniza manaiky ilay tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany olona ho lasa lavitra izy. Olona ho lasa lavitra izy. Inona ary ny tanjon'Andriamanitra? Ny tanjon'Andriamanitra ho jerevantsika voalohany dia ho ny tenin'Andriamanitra zay hitantsika tamin'ny voasoratra teo manao hoe
ny tanjon'Andriamanitra amin'ity maraina itya dia ny anadonotsika ny lasa satria mantsiriavana ny fahatserovana an'io lasa io le mahatonga mpivady hatramin'izao ny fanomelamosiny. Raha vao resaka lasa ny mandeha ao an-trano ao dia ny fahatserovana ny lasa mantsiriavana tsy mba misy zavatra tsara mihitsy. Eny fa na dia ny mariazy aza no tsy hivona. Tadidiko tamin'ny mariazy tsika zavatra tsara inge zany satria tamin'ny mariazy tsaroko tamin'ny mariazy tsika ny tena marina misy zavatra tiano fongarinao, ny tena marina te hiady izy amin'ny fotoana io ka ny fahatserovana ny lasa miteraka olana fa tsy mitondra vahaolana. Ary anisan'ny zavatra tian'Andriamanitra hananatsika toetsaina hananatsika manomboka amin'izao anio izao ry kristianina malala aza matsiaro ny lasa. Ninona efa lasa avelo ny lasa omba ny lasa. Tsy tokony ho tsarovanao, tsy tokony ho tsehivinao fa amin'ny fotoana mahatsiaro an'izany ianao dia miomana hiady, dia miomana hikorotana. Tadidiko tamin'ny mariazy tsika ny havanao voky daholy, hiady izy amin'io, ilavanina izy amin'io. Ny fahatserovana ny lasa tompoko dia miteraka olana, tsy mitondra vahaolana mihitsy ny fahatserovana ny lasa. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra mampianatra aza matsiaro ny lasa. Misy lasa ihany koa vao nitranga tsy ela tamin'ny alina angamba satria mangatsiaka izao ny andro fampikasoka ny tongotra, tongotra aho fa tsy vitan'izany fa ngano tongotra fotsiny lasa netsika fa nanomboka karaikitra ihany koa tongotra aho ahy efa tenenina mangatsiaka. Efa lasa zany tamin'ny alina fa tsy tokony izany mbola iraintsika amin'izao maraina izao ka mahatonga anareo mivady tsy mifampijery fa tonga hevitra lehibe izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra androany, te hita fahagagana ve ianao? Te hita n'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao ve ianao? Aza matsiaro ny lasa azy, atonoy izany lasa izany, na dia vao alina aza ny trango izany aleo lasa ny lasa. Dodikely raha eo akaikinao ny vadinao nisy olana be tamin'ny alina hatramin'izao mbola mifampimonjomonjo efa lasa iny hoe efa lasa. Amena, amena. Zany sa tsy zany? Mety marary ianao amin'ny hôpitaly eo mahita amin'izao fotoana izao tsy nanaty baro anao ve fianakaviana, efa lasa zany mamela ny elony raha te ho sitrana sy te hitsangana amin'ny fandrinanao ianao. Velao ny elony mitody amin'Andriamanitra fa Andriamanitra hanao zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Tehaka mafy an'Andriamanitra isika. Programan'Andriamanitra mantsiriavana arak'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy toko fahaenina dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy fahaenina manao hoe koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao no lazain'i Jehova, izao ny Jehova azafady, izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka. Izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka. Ny tanjon'Andriamanitra androany, ianao anina teneny hoe tsy maintsy afaka, tsy maintsy afaka aho fa Andriamanitra ny teny an'izany. Amena. Izao ny Jehova hitondra anareo ho afaka. Efa mba niezaka ny ho afaka ianao, efa manatolodolo ny dingana rehetrarehetra mba hahatonga anao ho afaka. Ohatrany manokana mijery vavolombelona aminao fa misy famatorana tamin'ny fotoan'andro izay nahazo nangeja ny fiainana ary ny olona voafatotra ny zavatra iny matetika tena sarotra no afaka aminy dia ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny sisa reny. Dia ino izy ianao anontanina daholo ny namana, ahoana mba tonga an'ity ho afaka, ahoana mba tonga an'ity, efa fantatra ihany fa mampahory sy mampijaly. Dia manoro hevitra ny namana mitsakosy ologoma. Farany ianao petahan'ny olona hoe raha silgoma.
satria mitsako siligoma foana satria izay nytorohevitra omen'ny olona fa tsy mbola afaka asosaka malaondray eo ambany lela masaka ny lelanao fa mbola tsy afaka zay torohevitra rehetra zay ny olona natao daholo zany fa mbola tsy afaka fa tamin'ny fotoananao anankiray nanambarana amin'ny tenin'Andriamanitra tamiko fa manafaka Jesosy raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo rehefa nandresany tenin'Andriamanitra izany aho tsy nihinana nina siligoma tsy nila ninana pecto tsy nila ninana nasiana sakamalao tao ambany lela fa ampy ho a Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy zao afaka aho Jesosy nanafaka manafaka anao ihany ko Jesosy namonjy mamonjy anao ihany ko tanjon'Andriamanitra programan'Andriamanitra ny anafaka anao ao am-pon'Andriamanitra zany androany maraina tsy raha pitso tsy raha afaka pitso fa hoy izy ny teniny Exodus 7 andininy 7 ary Jehova efa hitako ny fahorian'ny oloko zay ny Ekipta ary efa reko ny fitarainany ny ataony mpampiasa azy eny fantatro ny alahiriny dia efa nidinao zao amen dia efa nidinao zao dia efa nidinao zao dia efa nidinao zao efa nidinao zao efa nidinao zao izy rehefa mahatsapa an'izany fidinana zany halleluja halleluja efa nidinao zao zao tsy raha pitso zao tao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra tamin'ilay vehivavy mivoto be dia nanomboka nasa amin'ny teny aho hoe zao teo aloha mbola nyteny any hoe raha sitrapon'ny tompo dia ho afaka io fa zao masaky manao mihitsy hoe zao sitran'io satria Andriamanitra nampiseho an'izany Andriamanitra nampahita an'izany hoe ao anatin'ny vavaka fametrahan-tanana zay ataonao olona mibinabina tena mivoto be hatrany am-panadia tongotra fa ao anatin'ny vavaka eo no eo mbola tsy miala akory ny tananao miala ny fivotosana sitrana ny marary izany ny fahagakana ataon'Andriamanitra ary izany Andriamanitra izany no Andriamanitra toriko aminao ambarako aminao androany ary ny asa nataony tamin'izany asa ho ataony androany ankehitriny dia efa miposaka izany halleluja halleluja tanjon'Andriamanitra programan'Andriamanitra tsy hijanonanao ao anatina fahoriana tsy tanjon'Andriamanitra mihitsy tsy programan'Andriamanitra mihitsy ary tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy io zava-misy io dia hoy izay na hoe ko nahoana ary no avelany misy fa nahoana ary navelany tranga tsy takatry ny sainao zany fa asan'Andriamanitra tahaka le jamba teraka jamba hoe izany nanota no dia teraka jamba izy ny tompona amaly hoe tsy ny ray aman-dreniny tsy le zaza fa izao no mitranga hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra halleluja ka ninona misy eo amin'ny fiainanao zany ninona mitranga amin'ny fiainanao zany dia zavatra tian'Andriamanitra hanehoana izy adolo ny te hita ny voninahitr'Andriamanitra dia izao no teniko aminareo manangatanana rehetrarehetra reny atsaharo ny fimonomononana manina hoe be dia be ny olona sady mivavaka mangataka amin'Andriamanitra tompo vonjeo aho afao aho sinsisy rehefa sy tonga amin'ny ora na ny segondra ilany azy dia manomboka maninona izy monomonina fa mba misy andrezo Andriamanitra ireny ary raha misy izy nahoana no efa mba nivavaka angy efa mba nitarena mafy mihitsy ny olona mijoro vavolombelona hoe rehefa mivavaka dia nivany ny olako fa za mivavaka tsy azoko mihitsy atsaharo ny fimonomononana amen atsaharo ny fimonomononana fa tsy ianao nge ny tratran'izany ary raha amin'izao vanim-potoana izao zava-misy zany
na ity ray aman-dreny lehibe atsika ity azy lazaiko marina aminao wakatony olona ny varavarany raha ohatra ka amin'izao androtsika izao no mitranga ny zavatra nitranga arak'izay hitatsika ao amin'ny tantarany Marta sy Maria Jaona 1:20 no tantara izany. Inona zavatra niseho rehefa maty narary aloha le anadahany Jaona 2:20 ny 4. Inona zavatra nitranga teo rehefa reny Jesosy zany de hoizy tsy fahafatesana ny aton'izany rehetraizany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana an'Andriamanitra. Zany ny zavatra nisy fa ny amin'ny 2:20 de milaza tsara ny tenin'Andriamanitra hoe maty indray le olona nilazaina fa tsy fahafatesana ary izay no mahatonga ny olona miteny manao hoe tsy azo koa le fivavahana satria tsy azonao Andriamanitra. Mahatonga anao tsy mahazo an'le fivavahana satria tsy hainao tsara Andriamanitra. Inona mahatonga miteny an'izany? Be de be ny olona no mametraka an'Andriamanitra ho piasany fa tsy ho Andriamaniny. Aoko fantatrao fa Andriamanitra tsy piasanao fa inona izy? Andriamanitra ao. Teny ny kely an'izany ny eo akaikinao. Aleluia. Tsy piasanao Andriamanitra. Ny piasanao no azonao rahonana ny hoe rehefa tserinao fako roako ianao. Fa Andriamanitra tsy azonao atao an'izany na tsy nanome ny hofatranonao azy. Fa betsaka ny olona manao santazy amin'Andriamanitra. Za tsy anaraka anao tsony raha tsy fahanao ty problemako ty de iza no faty, iza no sahirana, ianao ihany. Andriamanitra tsy piasa fa izy Andriamanitra. Ary zay tiatsika no atao fa zay tiany no atao satria izy patron antsika. Halleluja. Rehefa tonga ny fitarainana marary Lazarosy tsy nandeha tany izy satria izy patron. Manomboka ny votony folo Marta moa tena enjana be hatramin'ny rora ila tsy voately nitsony. Mpisito nalakoloko soa be de be loatra. Aiza hoe zao Jesosy ony io ny tena ny matimatesanareo nandaninareo ny fotoananareo aiza izy amin'izao fa mbola tsy tonga teo Jesosy. Maty Lazarosy tsy mba tonga nanao fanomboana fotoam-bavaka Jesosy. Navoaka ny razana nalevina tsy tonga nandevina Jesosy. Raha mba za reny manao an'izany, raha mba ity ray aman-dreny ity reny manao an'izany, ataontsika ahoana? Angamba voatazona lavidavitra roay andeha lehibe tsara velatsiny. Narary iny efa nilazana tsy tonga. Maty izy efa nandeha efa ny filazana hoe maty indray izy tsy tonga izy na ny andro faty indray alina akory azy. Zao iny vao mody mitonatona makaty roay andeha any izy. Inoko fa vita ny gasy zany. Roay andeha any fampetsara velatsy. Marary tsy hita, maty tsy hita, efa voalevina vao mitonatonana avy any. Tsy fantany fa patron ngety miala an'ity. Patron ngety miala an'ity. Patron ngety miala an'ity. Halleluja. Tsy piasa. Fa tsy azon'ny olona tsaina dia zao. Satria Marta sy Maria rehefa narary ny anatahany vola be ny laniny tao. Lany vola ingezy miraha vavy. No zany tsy maintsy honerana ny volany aloha. Ahoana ny fomba nentina nanerana ny volany? Natao matory aloha Lazarosy. Tonga daholo ny fokon'olona na zay tia azy na zay tsy tia azy amin'ny nanolotra vola feno ray gony vola.
voalohany novahan'Andriamanitra ny olana ara-bolana izy mirahavavy. Ny volalany rehetra isa nanonitra azy ny fahavalo ihany. Satria ireo fahavalo ireo le mpitsera ria dia tsisy asa ataony afa Jesosy zao manjoa azy Jesosy ihany. Fa ireo mpaniratsira rehetrarehetra rehefa tonga le fahoriana ny tonga nanatitra vola. Feno ny kitapo, efa fantatry ny tompo hoe feno zay ny kitapom-bolan'izy mirahavavy. Tahaka ny nahafantarany hoe matory izy. Zay izy vao nandeha. Tonga teo izy. Inona zavatra nitranga? Hoy Jesosy, efa nahazo volonareo fa ho atsangana koa ny anatahanareo. Zany manko ny fomba fitenin'ny sinoa rehefa mamangy fahoriana. Maty izy. Mangina ty ny vola. Nahazo vola izy. Fa Andriamanitra rehefa miasa tsy mba famonjena tapan'izany no ataon'Andriamanitra. Nen'Andriamanitra tonga dia feno. Zany no famonjen'Andriamanitra. Tahaka n'ilay lehilahy anankiray voalazo amin'ny asan'ny apôstôly toko 13. Nandritra ny 70 taona, nangataka satria malemy ny tapany ambany. Fa zao ny zavatra nafinahitra rehefa nandalo teo Petera sy Jaona, lehilahy n'Andriamanitra. Dia hoy izy manao hoe meo vola. Fa hoy izy Petera sy Jaona, tsy manana volamena, volafotsy omena anao. Satria raha vola nandritra ny 70 taona ianao nefa nanangona teo, raha natambatra firy kitapo ny vola efa azonao. Fa tsy ny vola mitondra ny vahaolana, fa Jesosy no mitondra ny vahaolana. Izy rery ihany manana vahaolana feno ho an'ny fiainan'ny olona anankiray. Be dia be nefa Kilian le mpangataka, iny le mpanome dimanjato. Efa fantatry le mpangataka mihitsy, iny le mpanome dimanjato, iny le mpanome hariva, iny ndray le mpanome kostara. Fa zay nanome kostara ange fifaliana tapany ihany, ny ambony ihany no mifaly, fa ny ambany tsy nanaovany. Fa rehefa tonga Andriamanitra, nitsangana izy, mazava ho azy. Fa le kostara nomena azy teo aloha, nanaovany ambony ambany. Feno ny fifaliany. Andriamanitra rehefa mamonjy, tsy famonjena tapany, fa feno ny famonjen'Andriamanitra. Ianao zay tonga eto, ianao zay mahita amin'izao fotoana izao, ianao ihany koa ananan'Andriamanitra programa tahaka izany. Te hamonjy anao izy, te hanafaka anao izy, te hampitsy ny voninany eo amin'ny fiainanao izy. Haleluya, haleluya. Hitany, reny ny antsoantsonao. Ny tena mampahery dia izao, ity Andriamanitra tompontsika ity dia mahalala ny antsipiriam-piainantsika. Ianao ary mbola tsy mahalala anao, fa ny fantatrao fotsiny dia Jesosy sisy ny tena tiako. Zay ihany mba fantatrao, tsisy zavatra fantatrao ankoatran'izay. Fa raha amin'izao ora izao, Andriamanitra tokony mahalala mihitsy na ny fikorianany ranao, ny fipetraka ny lalan'ny ranao hatramin'ny kely indrindra azy. Fantatr'Andriamanitra. Izy aza miteny mihitsy hoe ny volondohanareo voaisako. Zany lay Andriamanitra miaraka amintsika. Mahalala ny mombanao rehetrarehetra. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko 1 io. Rehefa hitantsika ny 5 dia miresaka tsara mihitsy ary mampafantatra hoe tena mahagaga Andriamanitra. Ina zavatra teo, folom-bola. Tsy noforonika izy tany Ekipo, no efa maninona.
Efa fantany. Olona mbola tsy niforonona fa efa manino. Wow. Aoko fantatrao. Fa na ny olana izay mbola tsy tonga eo aminao azy, efa fantany. Ary ny olona rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra, dia tsy maintsy anontaniana an'Andriamanitra aloha ny zavatra atao aminy. Ohatra, tamin'ny fotoana anankiray amely an'i Joba ny devoly. Tsy afaka namely avy hatrany fa tsy maintsy manontany hoe ahoana ny amin'ny Joba? Mila lalana kely avy any aminao. Satria ny antony dia zao, izy ny tompony vahaolana. Ka tsy azo asiana olana eo raha vao olana tsisy vahaolana. Dikan'izany dia ny hoe ny olana rehetra tonga eo aminao io efa misy vahaolana daholo io. Efa misy vahaolana daholo io. Ary androany dia efa miposaka zany vahaolana zany, aposak'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Zay mino an'izany dia hiteka mafon'Andriamanitra izy. Halleluja. Halleluja. Amen. Zany sa tsy zany? Ary zao mampiavaka an'ity Andriamanitra zay tompontsika ity. Izy tsy mba tahaka ny an'ny sasany. Ny an'ny sasany hafa mihitsy ny zavatra atao. Ary inge hitako hoe rehefa tena inotsika io na dia zavatra oatra sy dia manahoana azy. Nahitako olona any aminay dia misy tsangam-bato, dia misy lavaka kely, dia eo daholo mitangorona mpanala-fanadinana, dia mitoraka. Ka raha vao tafiditra anatin'ilay lavaka kely ony dia afaka. Finoana tokony ampiasaina amin'izany. Finoana no ampiasaina amin'izany. Satria ny zavatra rehetra zakan'ny finoana tsy maintsy tanteraka. Halleluja. Ny zavatra rehetra zakan'ny finoana tsy maintsy tanteraka. Zany hoe ninona zany zakan'ny finoanao, inonao dia tanteraka. Ohatra, taloha zao dia misy an'ireny hoe mandeha makany amin'ny pisikity ianao dia omeny taratasy kely misy soratra araboarabo tsy fatapatatra ireny. Dia hoy izy manao hoe tsy misaraka aminao iny naiza zalehanao, fa amin'ny fotoana misaraka aminao dia hitaloza ianao. Dia ahitako olona any amin'ny faritra misy anay ihany efa tonga any an-tsena. Iverina fa ny solakanjo adino any le zavatra. Efa tonga any an-tsena. 4 kilometatra zany tompoko. Fa tsy maintsy lasa miverina aka le taratasy kely. Satria izy dia mietehitra sy miankina amin'ny taratasy kely. Ary tsy vitsy tamintsika manatitra etona sy mahita amin'izao fotoana izao koa no efa niankina tamin'ny taratasy kely. Ary nataon'ireny mpanompo sampirenina ny fatina alika mihitsy. Satria izaho zao mivavolombelona izany, rehefa nandeha tany dia hoy izy manao hoe mandeha dia amin'ilay toerana natorian'ny alika maka vovoka kely hoety makaty. Ho ampatoriana ohatran'ilay alika zany ny fiainanao. Dia ino moa dia atao anaty tantely kely, dia asiana toaka kely, dia asiana ramanitra kely, dia mivoaka mety ary faharoa, ny zavatra natao tamin'izany fotoana izany tsy mba misy mandroso mihitsy fa miemotra daholo. Maka le rano kely ianao dia safoy miemotra. Dia safoy miemotra. Fa mbola tsy tonga saina ihany ny vendrana. Efa saina miemotra. Mbola ao ihany. Manana famonjena ho anao Jesosy. Manana famonjena ho anao Jesosy. Ary famonjena feno zany. Hoy izy manao hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Fa indro anao we. Halleluja. Voarainao hoe zany fitahina be zany.
reko misy fa misy fitahina miraraka eto amin'ity toerana ity. Misy zava-baovao ketrehan'Andriamanitra. Jereo le fomba fiazan'Andriamanitra, le fomba fiadin'Andriamanitra hafa kely. Rehefa melona ny Elizy, goaika ny nampiasainy, mpanjaka voalohany, toko 17, andininy 5 milaza an'izany. Goaika nasaina miantsena anaovy hena fefany, anaovy mofo dipaina telo. Goaika ampiasain'Andriamanitra. Rehefa hamonjy ny zanak'Israely Andriamanitra, moka saoana nampiasain'Andriamanitra. Manana fitaovana tsy azo heverina, tsy arak'izay refesiny saitsika hoe angamba mety andray pension d'atody, angamba manana fitaovana maro Andriamanitra amonjenanao. Manana fitaovana maro Andriamanitra amonjenanao. Anisan'izany ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra dia fitaovana anankiray tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra. Niza mino fahalelan'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra no mijoro eo anatrehanao amin'ny fotoana rehetra, ahita ny voninahitr'Andriamanitra zany olona izany. Haleloia. Satria Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony. Da nareo any amin'ny tany Kanana hozy izy, nandeha fa tonga teny amin'ny lalana amin'izay ranomasina mena no hita avy tany Kanana e. Manambava rehetra ohatranao ranabavy. Satria ny vehivavy malaza maivamolotra. Fa isorana ny tompo aloha fa tsy ianao zany. Fa ny anao efa novain'Andriamanitra vaovao. Haleloia. Menomenina. Ty ve ny tany Kanana? Zao ny tany Kanana ry dada. Tany Kanana, tany Kanana. Tany tsisy fasany ty. Zao le antsoina hoe very faty isika. Andriamanitra tsy manao an'izany. Fa ny planina rehetra izay efa nataony tsy maintsy tanterahany. Haleloia. Teo indrindra izy no nampiseho hoe raha mbola misy mpanompon'Andriamanitra eto, tsy maintsy mandresy ny vahoaka. Raha mbola misy mpanompon'Andriamanitra eto, tsy maintsy mandresy ny vahoaka. Raha mbola misy mpanompon'Andriamanitra eto, tsy maintsy mandresy ny vahoaka. Haleloia. Mpanompon'Andriamanitra efa lany ny vavan'ny olona. Mpanompon'Andriamanitra efa nitsikerain'ny olona. Fa tsy nitsikera na ny vavan'ny olona no manambara ny fomban'Andriamanitra. Fa afaka miteny ny olona fa Andriamanitra ko manana ny heviny manokana. Fa mahafantatrao fa ireo vahoaka rehetrarehetra mihoatra ny eniny eto izay niaraka tamin'ireo ane, ka samy monimonina ny tabataba daholo. Ninana ny Mosesy daholo reo. Pastera Mosesy, pastera, zao ve na pastera anao? Raha tena pastera ianao, maninona izay nentinao aty amin'ny ranomasina me? Fantatrao tsara fa izahay maro anaka, ianona zao vao teraka tany herinandro. Nahoana no aty izay no entinao? Vavy zany. Fa tamin'io mihitsy nanion'Andriamanitra. Ankehitriny dia hiposaka izany. Ankehitriny dia hiposaka izany. Haleloia. Ankehitriny dia hiposaka izany.
olona maro amintsika manatitra izao fotoana izao no anehoan'Andriamanitra sy anamarinan'Andriamanitra izany. Izava-baovao hiposaka ao aminao. Halleluja. Halleluja. Amen. Joro favolobelona ndray ianao amin'ny fotoana manaraka. Amen. Avianao Mosesy. Ahoana? Zao alay volete anao. Miakatra ambony vato kely fotsiny mba avoavo kely. Tsy mila ininina fa atsotra fotsiny tena. Mba fantatrao, le mpimonomonina rehetrarehetra, le mpanometsiny rehetrarehetra, lasa naina morokira. Afaka, afaka, afaka ny gadrako. Ay, mahay mamorokira ihany ty olona ity. Fitahina dewa, fitahina dewa, fitahina andro dewa. Fananinna no nitsinjaka ireo olona ireo. Fananinna naina morokira ireo olona ireo. Satria nisy mpanompon'Andriamanitra teo nampiasain'Andriamanitra. Androany nampijoro ahy eto Andriamanitra. Ilaza aminao, anambara aminao, fa anao zava-baovao aminao Andriamanitra. Raha mino an'izany ianao, dia ho tanteraka izany. Ndray Alakamisy nitoroteny teto aho. Rehefa nitoroteny teto aho dia nampianatra ny amin'ny finoana. Tao anatin'izany dia nisy faminaniana nomen'Andriamanitra. Dia nisy lakile fiara 4 no zaraina teto. Halleluja. Nalefa tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Iny lakile voalohany. Tsisy nanao amenina aloha tsy androany. Zany hoe tsy eto mako le olona. Fa tamin'izany efa teo izy. Dia nisy rahalahy anankiray nao amenna be. Amen. Azo le rahalahy zany lakile anankiray. Fa nefa nanambara tany am-piantohana hoe 4 le lakile. Fa mandra-bavita ny toroteny 3 ihany ny lakile voazary. Dia nanontany ny olona rehefa mifarana ny fotoana satria hay nisy niandry an'le fa-4. Dia pastera, 4 an'ele izy. Toy izay ako hanany raiko. Hanany ray hoa. Dia izay vao nangina le olona. Zany izy niandry le lakile fa-4. Ho an'ny tompony voninahitra. Fa marina. Niantso aho daholo ireo nahazo tômôbilina anankitelo. Pastera, zany nahazo le lakile voalohany. Voninahitra ho an'ny tompo fanazo aho. Dia le niandry le fa-4, efa azoko ho le fa-4. Ho an'ny tompony voninahitra. Fa tao ambadika iny, tapa-bolana angambany, nahazo ihany koa aho. Wow! Hoy ny tompo manao hoe ankehitriny dia miposaka izany. Ho an'izay rehetra mino dia hiposaka izany. Halleluja. Halleluja. Tsy azontsika refesina ny fiasan'Andriamanitra. Fa ty anisany anankiray amaranako azy. Hoy ianao farana ve? Mbola hitoika. Estera. Toko faha-4. Estera toko faha-4 dia vakitsika amin'ny 7 ka hatramin'ny faraka 12. Estera toko faha-4 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Eno tsara dia afaka mamaky tsara isika eo amin'ny écran zany. Ka dia hoy namana tamin'ny mpanjaka, ny amin'izay lehilahy tiany mpanjaka omem-boninahitra. Aoka ho alaina ny akanjo fiandrianana. Efa ny akanjon'ny mpanjaka, ny soavaly izay efa nitengenan'ny mpanjaka, sady vohisy satroboninahitra ny lohany. Dia aoka izany fitafiana soavaly izany no atolotra eo an-tanan'ny anankiray izay malaza indrindra amin'ny mpanjaka, voatendry ny mpanjaka, ary aoka izay lehilahy
omemboninahitra no ampiakanjona izany ka ampitengenina amin'ny soavaly dia hoentina eny akalalana eto an-tanàna ary eo ka isy antso eo alohany hoe izao no atao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka omemboninahitra dia hoy ny mpanjaka tamin'ny amana fangana azy alao ny akanjo ny soavaly araka ny voalazanao ka dia ataovy arak'izany amin'ny Mordekay jiosy izay mipetraka eo am-bavahady ny mpanjaka aza sy nalatsaka izay rehetra ny lazainao. Dia nalay ny amana ny akanjo sy ny soavaly ka nampiakanjo amin'ny Mordekay amin'ny alahelo izy ary nampitaingina azy tamin'ny soavaly dia nitondra azy teny akalalana teo an-tanàna ka ny antso teo alohany hoe izao no atao amin'ny lehilahy izay tiany mpanjaka omemboninahitra. Iza moa iamana ary iza i Mordekay. Iamana izay ny fofony hainy Mordekay ary nanao ny programa rehetrarehetra hamonona ny Mordekay ary efa vita ny azo lava hamonona ny Mordekay. Ary izy Mordekay le lehilahy n'Andriamanitra tahaka anao izay miaino amin'izao fotoana izao, mahita amin'izao fotoana izao, io le Mordekay io. Zany hoe mpifahavalo namana sy Mordekay. Fa Andriamanitra mampiasa fahavalo isandratanao. Fahavalo ampiasain'Andriamanitra isandratanao. Fa mila manana fo tsara zany. Fa ny olana mantsy zany mba ianarana opaina, zany mba ianarana ozonina, tsy mahalalanga fa mpanompon'Andriamanitra fa ny ambola tanteraka noho ny azy tandremo. Tsy zany nataon'ny Mordekay. Natao Mordekay dia nifanantona tsara foana tamin'Andriamanitra, nifampiakina fiainana tamin'Andriamanitra. Halleluja. Nametraka ny fiainany foana tamin'Andriamanitra, lay Andriamanitra mahay manova fiainana. Zany ny azony ny anterany, zany ny azony ny ankinany. Ka na dia efa fantany azy fa ao iamana mandrafitra ny hazo miaraka amin'ireo namany hanatonana anao. Tsy taitra tamin'izany izy, araka ny teniko manao hoe riavana. Isika izao rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra, manana fitaovana maro Andriamanitra entina hamonjenantsika. Tsy arak'izay refesin'ny saitsika, tsy arak'izay heverintsika no entin'Andriamanitra mamonjy antsika amin'ny fomba mahagaga, tsy takatry ny saina. Lay lehilahy nietreritra fa hampiasan'ny Mordekay hoe alohan'ny anatonako an'io eo ambony hazo, dia io no ataoko miogaoga eo alohan'ny soavaliko aloha, satria izy nietreritra hoe raha misy olona omemboninahitra dia izaho eto amin'ny tanàna. Tsy arak'izay heverinao fa arak'izay heverin'Andriamanitra. Halleluja. Mivadika, tsy mbadika ny tantara. Manomboka amin'izao tenin'Andriamanitra renesinao androany izao, hitsimbadika ny tantara, hitsimbadika ny tantara hoy aho, hitsimbadika ny tantara. Halleluja. Satria nahoana lay Andriamanitra izy atrayatray ary mandrakizay, izy androany no mideklare aminao, manambara aminao amin'ny fomba ofisialy fa ankehitriny posaka zany. Wow, ankehitriny miposaka zany. Resy lahatra hoe amin'ny titoanteraka lazay ny ray aman-dreny teo, izy fahagagana zay mbola tsy hitan'ny olona hatramin'izay ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity. Halleluja. Za tokoa riavana misy tena misy fotoana mahatsiaro, Tompo niova venao, satria izahay isaky ny fotoam-bavaka mahita fahagagana foana.
tsy hoe vavaka androany dia amin'ray volana vao mahita fahagagana fa raha androany ny vavaka dia androany mahita fahagagana. Zay mihitsy le tena izy ary iverina amin'izany ty fiangonana ty. Ankehitriny dia miposaka zany, ankehitriny dia miposaka zany ho tanteraka amin'izay rehetra mino zany. Halleluja, halleluja. Noho zany indrindra dia hoy aho aminao, raiso zany tenin'Andriamanitra zany, aza atao mandalo fotsiny aminao, tsy tokony anaiky mihitsy ianao raha tsy tanteraka aminao zany teny zany hoe raha hiala eto ianao dia miandrasa mihitsy, manantena mihitsy hoe tompo. Eny tsy voalaza ny mpanomponao teo angambany fa manana fitaovana ihany koa ianao entina ampiasana amonjena. Nisy tantara anankiray ty fijoroana vavolombelona. Tanora anao mariazy dia tsy dia nakasitrahany ny ankilany loatra ny anankiray, nanana olana le fanambadiana dia nanantona izy ireo dia nivavahana ka na ny vola hoentina manatanteraka azy satria kamboty ilay lehilahy dia tsy dia manana vola hoe entina firy, nefa ny lehilahy tena hibatany le zavatra rehetra rehetra. Dia zao no teniko taminy, satria zany isan'ny vonjen'Andriamanitra tamin'izany. Halleluja, tsy ho averiko intsony zany. Halleluja. Dia hoy ako namonjy ahy Andriamanitra resaka mariazy zany rahalahy, fa Andriamanitra namonjy ahy tsy miova io, afaka mamonjy anao ihany koa. Ka na iza hanampy anao na iza tsy hanampy anao, raha mino ianao fa mpanompon'Andriamanitra hivavaka ao anao dia izy fahagagana ho ataon'Andriamanitra. Vavaka ho an'le rahalahy, rehefa nivita ny vavaka, nandeha ny fotoana, akory ny fahagagana. Ndray andro dia nandeha ho any an-tsena zareo. Rehefa andeha ho any an-tsena, fantatrao tsara zany hoe andro-tsena zany, olona tsy olona zany fa vola mbola mipake, mbola tsy nikasia tanana, roa alina be dia be mitambatra, ohatry zany ny atevony. Raha ohatra nyity fotsiny ny atevony dia efa fantatra hoe 4 million zany, fa ohatry zany ny atevony. Hitan'le rahalahy io, ny olona rehetra dia mandeha mandika fotsiny an'ilay vola, mandika fotsiny an'ilay vola, fa izy ery alavitra ery ny mahita, fa tena tsy fantantsony zay izy amin'ny faninaminy fa any amin'ilay vola foana ny maso ohatra anao hita azy. Mandra-pahatonga teo amin'ilay vola, tsy nahalala olona izy, azo n'ilay vola, vita somatsara amin'ny mariazy, tsisy troso zany na ariary azy. Rehefa mamonjy Andriamanitra, famonjena feno no ataon'Andriamanitra, tsy famonjena tapany. Miorena tsara, arao ny toromarika rehetra izay apetraka-Andriamanitra, ary fantary fa tsy piasanao Andriamanitra fa patron anao izy. Mendrika no hajaina, mendrika no mena voninahitra amin'ny fotoana rehetra. Voarainao ve zany afatra zany? Voarainao ve zany afatra zany? Ty afamafo an'Andriamanitra ianao. Halleluja. Andokana fotoana hivavaka ho anao. Zany mantsy no anisan'ny bedibedy rehefa vita amin'ny fotoana tahaka an'izao dia misy mandefa mesazy, dia misy miantso, dado tokony mba nivavaka ianao dia nitsodrano anay aloha, ny andro mihitsy zay mba hitsovinao rano. Dia izy ako hoe anio dia miposaka zany, hitsodrano anao a. Mino afao ambadiko ty fotoana androany ity, ahita ny voninahitra Andriamanitra ianao, ahita ny voninahitra Andriamanitra ianao. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao azy. Asandrato ny tanatsika. Raha io misotranao androany, afaka hivavaka ho an'ny fiangonana, mitsodrano an'izy ireo tsiray avy aho. Fantatrao ny atsipiriam-piainany tsiray avy, tsisy miafina aminao. Naniraka eto ianao androany, mba fitaovana iray hiasanao. Ity ny mpanomponao manaiky, ho fantsona hiampitany zany fitahiany zany ho an'ny fiangonana. Tsy miafina aminao ny fiainany tsiray avy, fa amin'izao ora seko indray izao dia ho amarinao amin'ity fiangonana ity, ilay teninao manao hoe fa zay mbola tsy hitany maso,
mbola tsy reny ny sofina, mbola tsy nita tao am-pon'ny olona na inona amboarin'Andriamanitra ary ho tanterahan'Andriamanitra ho amin'ity fiangonana ity sy ho an'ny olona rehetra izay mino izany. Ho anao ny tera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Tehaka mavy be faran'izay mavy. Tao mafy ihany tehaka ho an'ny tompontsika. Raha mbola misy mafy noho izany, mafy ihany. Eno tsara, ohatry ny ahoana moa ny endriky ny olona nandray zavatra. Nisy nanala fanadinana, tsy miteny akory amin'ny olona ety ivelany hoe afaka, fa ny paoziny dia vavatany. Hoe! Zany ny endrika tian'Andriamanitra ho hita raha hiala eto amin'ity toerana ty ianao. Olona ravoravo, olona falifaly. Andao mbola hitehaka ihany isika tompoko. Hitehaka isika satria tsara ny Andriamantsika. Izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Zay rehetra mihy dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Aza matahotra, aza manahy. Fa veriko indray ny ady atrehanao io, ny olana misy eo fiainanao io, ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra io. Zany no tanteraka amin'ny taona ity. Andao iorakoraka faran'izay mafy. Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Vavaka isika. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fotoam-pivavahana sy atondranao anay androany teto. Misaotra ny amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny fitondrana, misaotra ny amin'ny zavatra lehibe sady magaga, misaotra ny amin'ny zavatra ankehitriny zay asehona sahady eo amin'ny rehetra, ary hitondra fahasoavana mody avokoa zao fiangonana ray mantolo izao. Misaotra Tompo, amen. Samy maka toerantsika, samy maka toerana dia eno ny filazana aperako amintsika rehetra. Tsara aminao a mamontsy fotoana indroa na amin'ny 12 na amin'ny 2 ora. Tsara aminao ia. Dia rehefa ampalompon'ny Andriamanitra moa no miteny hoe tsara aminao, dia aza misalasala, aza mirosaina fa inoy ekeo. Fa raha mino anao, raha manaiky anao, dia mbola teneniko foana hoe ahitan'Andriamanitra miasa ianao. Halleluia. Tena mino loatra mantsy aho fa io Andriamanitsika io dia miasa. Halleluia. Betsaka izay zavatra efa hitako izay. Amen. Faharoa dia misy zavatra anankiray ty anetanako antsika fiangonana. Eno tsara. Miezaka moa zao tsika anao izay mba mahatsara ty tanàna misy antsika ray mantolo ity. Amen. Ohatra zao manamboatra kabone zao tsika re. Kabone manara-penitra. Zay moa fomba fitena ankehitriny. Atao tsara be mihitsy ka na ianao ary dia mazoto akao.